Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tokony hamalin'ny filan'ny vahoaka manoloana ny fantrana lalina sy ny fidaniana ny vidim-piainana ireo fa matsimbola azon'ny Madagasikara avy any ivelany araka ny fanehoan-kevitry ny Transparency International Initiative Madagascar. Tsy mbola nahazo ny indemnité de réquisition nandritry ny fanetsihan'ny fanjakana azy ireo anampy amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny mpiasan'ny fahasalamana. Mizara roa mazava ny fomba hitakin'izy ireo ny valika sasarana amin'ny fanjakana. Tontolo sa tao amin'ny distrika Antananarivo faritra Vakinakara hatrany Fikona-Andoaparitra izay nataon'ny antoko malagasy miara-miainga nandritry ny roa andro. Lakana 10 lehibe ny tafajanona ary voatazana ao amin'ny port fluvial Manangareza sa Tomasina ankehitriny. Anton'izany ny fitateran'izy ireo ny arina fandrehatra tsy ara-dalàna avy amin'ny fitrandrana ao amin'ny alarovana Vohimbola. Maresaka iraisam-pirenena mitombo hatrany ny tratran'ny valinaretina Covid-19 any Chine. No mafisina mahaloana izany ireo fepetra ara-pahasalamana mikatso ihany koa ny toe-karena any an-toerana noho ny fiombeona maharitra. Ladidin'ireo vetrany. Finaritra topolasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Koldeveka Manasinoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia dingana iray nandrasan'ny vahoaka ny fiakaran'ny karaman'ny mpiasa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana izany raha tokana angina ny filoha tato anatin'ny taona maro mahakasika izay nahafalin'ny mpiasa araka izany ny kabary izay nataon'ny filoha miantarandriana. Raha tokany taonany maro no tsy nisy ny fisondrotan-karama nambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Tamin'ity herinandro ity, nafalin'ny maro ny naharenesana ny fanambaran'ny filoha ny sy ny fisondrotana izany na ho an'ny sehatra tsy miankina na ho an'ny miankina amin'ny fanjakana. Herintaona mahery mialohan'ny hiatrehana ny fifidianana izay filoham-pirenena ny taona 2024 izao fanapa-kevitra niraisin'ny filoha ankehitriny izao. Na tsy mbola nisy aza ny tany fampiakarana ny karama io, andrasan'ny mpiasa amin'ny ankabeny ny ifandanjana izay manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Isan'ireo efa naneho ny andrasana ohatra ireo sendika ny mpiasa sasany amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana. Nambaran'izy ireo fa tokony 30 isanjato io fiakaran'ny karaman'ny mpiasa mpanjakana io. Nanambara kosa ny avy eo amin'ny sehatra tsy miankina fa 9.9 isanjato ny fampiakarana karama tokony apetraka amin'ny sehatra tsy miankina mba tsy hahafaty antoka ny sehatra tsy miankina izay. Araka ireo, tsy ampy raha toka amin'ny alalan'ny fampiakarana karama ihany no atao hiatrehan'ny vahoaka malagasy ny vidim-piainana. Taorian'ny krizy iraisam-pirenena sy eto amintsika, mitaky paikady sy politika entitra avy amin'ny fanjakana malagasy ny ahafahan'ny firenena miala amin'ny fahantrana lalina. Isan'ny ilana famehezana ohatra ny fiakaran'ny vidim-piainana, vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro, ny fitombon'ny famokarana, ny fampiroboroboana ny indostria sy ny maro hafa. Ireto farany izay tsy mbola hita mivaingana amin'izao fotoana izao. Ohatra amin'izany ny vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro. Maro no ny taraina manoloana ny vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro izay napetraka farany ambony ho an'Antananarivo. Taraina tahaka izay ihany koa ny any amin'ny faritra izay ahitana fiakaran'ny vidin'ny PPN hatrany. Isan'ireo tsy mitsahamiakatra ihany koa ohatra ny vidin'ny savony sy ny maro hafa. Nambaran'ny filohan'ny Repoblika ankoatra izay fa tsy azo ialana ny ho fiakaran'ny vidin-tsolika. Ireo teboka rehetra ireo anefa izay ankinan'ny fiainana andavanandro ny malagasy. Tsy afaka mandeha irery araka izany ny fampiakarana ny karama. Antony, na miakatra aza ny karama ka tsy mifanaraka amin'izay ny fiakaran'ny vidim-piainana fa miakatra lavitra noho ny tany aloha, ahina tsy ampiova ny fandaniany tokantrano tsirairay na ihany koa tsy hanakana ny tsy fampiana misy eo amin'ny fampiakarana ny karama io.
fa tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny commune Bemanonga ny centrale solaire hybride amokatra herinaratra ao Morondava faritra Menabe raha ny fidinana ifota izay nataon'ny filoham-pirenena androany Abraham Randriamanana. Taorian'ny faritra Vakina Karatra, ny toetan'ny Menabe androany ny fitsidiam-patra tanterain'ny filoham-pirenena malagasy. Nisantarana izany ny fanokana tamin'ny fomba ofisialy ny centrale solaire hybride tao Kimony commune Bemanonga. Mahatratra 3 mégawatt ny herinaratra vokarin'ity ivitoerana ity raha toka raha faingo 4 mégawatt ankehitriny ny efa-perinasa 100 raha nambaran'ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo. Tombony ho an'ny tanàna ny Morondava ankehitriny ny fisitrahana ny toeram-pamokarana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro fanafoanana ny fahatapahan-jiro. Eo koa ny fampianana ny fandaniana amin'ny fampiasana ny solika ho an'ny jiramara ny fanazavana. Miisa 505 alina ireo tokantrano isitraka herinaratra amin'izany. Ny vola rehetra izay miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia lasa ao amin'ny jirama avokoa hoentina anaovana ny subvention ny jirama. Tsy hanonona chiffre ny atongavako eto fa indrindra vidin-tsolika izay amatsiana ny famatsiana herinaratra manerana ny Madagasikara dia avy foto-drafitrasa avy 3 eny noho ny foto-drafitrasa rehetrarehetra ataontsika manerana ny Madagasikara. Dia eritrereto amin'izany zany raha ohatra ka tsy mamatsy na manao subvention ny jirama tsontsika dia avy 3 eny ny EPP vitatsika, avy 3 eny ny lalana vitatsika. Izany dia misy lalatsaina goavana lehibe fa napetratsika ary tsy maintsy afanganana amin'ny fanaovana an'izy io dia ny fampiasana ny angovo azo avozana. Ankoatra izay, notokana ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovan'ny tany Morondava ihany koa androany ny hôpitaly Manarapenitra izay efa naorina ny taona 2024 ary nandraisana ireo mararin'ny Covid-19 atao amin'ny faritra Menabe. Ametrahana fitaovana toy ny fanaovana ny scanner ny hôpitaly Manarapenitra ao Morondava raha ny nambaran'ny filoham-pirenena. 3 taona fotsiny ny tondrana dia hôpitaly 13 no natao teto a Madagasikara, anisan'izany ny any Iosy, ny any Maintirano, ny any Manandriny, ny any Ambomaso, ny any Beloa, ny Androy, ny any Kilizato. Zany hoe ny any Maintirano toerana farak'izay lavitra daholo zany fa dia tena tsisy hôpitaly mihitsy hatramin'izay. Ary vao tamin'ny fanapakevitra ny filakevitry ny minisitra teo no nanapaka indray tsika fanapakevitra hoe ndao indray mbola ampina ny hôpitaly. Dia nanampy hôpitaly anorina hôpitaly vaovao anaky 5 indray zany tsika izao tsika miteny izao. Dia anisan'izany ny any Ambilibe, ny any Manakara, Mananjary, Farafangany, Vangaindrano, Ambositra, Ampani, Bekily, Ambatondrazaka, Marantsetra, Sambava, ny any Ambovombe, Ambosary ary ny any Mananara Avaratra. Lalina vita pave mirefy 309 metatra ao Ankisirasira. Teo koa ny lalina vita tara mirefy 709 metatra no notokana ny filoana nandritra ny fandalovan'ny tany amin'ny faritra Menabe. Ankoatra izay, notokanana ihany koa ny trano fonenan'ny mpianatry ny oniversite any Menabe. Tokony hamaly ny filan'ny vahoaka malagasy manoloana ny fahatrana lalina sy ny fidanganan'ny vidim-piainana ireo famatsimbola izay azon'ny Madagasikara avy any ivelany araka ny fanaon-kevitry ny Transparency International Initiative Madagasikara. Miantarandrena efa. Taorian'ny filazana nataon'ny filohan'ny Repoblika taorian'ny dian-tany Washington, mikasika ny fisitrahan'ny Madagasikara famatsimbola maro samihafa avy amin'ireo mpiara-miombonantoka, notsindriny mpisehatra miady amin'ny kolikoly fa tsy ampy ny fanazavana manontolo mikasika ny famatsimbola nolazainy io. Isan'ny andrasana amin'ny alalan'ny fangaraharana, ny fepetra fisitrahana izany sy ny antefan'ny vola rehetra mandritra ny fampiasana azy manontolo. Matetika moa amin'ireny hoe fahazahoana vola na avy amin'ny FMI na avy amin'ny Banque Mondiale na hafa, misy fepetra tokony arahana sy ekena ao anatin'izy ireny izay vao azo ilay vola. Dia matetika tany aloha tany nahita izay hoe misy tsy tanterahany fitondrana akory ilay fepetra ny fanekena fa azony foana ihany ilay vola. Izay zany tena somary mahavariana anatin'ilay izy amin'ny fomba fiasan'ireo mpamatsy vola ihany koa rehefa nitenenina azy zany. Ny tena mianjana zany ny mpamatsy vola rehefa tsy manaraka ny fepetra sasany ilay fanarahana ny fitondrana dia tazomy ilay vola dia aza omena. Satria anatin'ireny fepetra ireny matetika ny eo amin'ny resaka fangaraharana, eo amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly sy ny sisa dia lasa ohatran'ny hoe goragora ve zany ilay fanarahana an'ilay izy. Any zany ny tena ataoko hoe atantinay ngambe. Dia eo koa ny fanazavana misimisy kokoa ny fampiasana an'ireo vola ireo mazava ho azy. Nambaran'izy ireo fa tokony hitodika betsaka amin'ny tetikasa miantraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka ny ampiasana ny vola.
Izay ny tena zava-dehibe indrindra hoe tena hiampaka tokoa amin'ny fari-piainan'ny olona ve ilay satria zavatra mampaivaivay antsika eto amin'izao fotoana izao raha ho antsika izay miaina eto moa dia vidim-piainana, fidanganan'ny zavadrehetra, efa matahotra koa ny rehetra hoe hiakatra koa vidin'ny solika, vidin'ny gazy efa niakatra izao sy ny sisa. Fa tsy mbola ilay infrastructure aloha ny tena mampitaitaina antsika mianakavy izany fa ilay fiainana andavanandro. Moa ve izay ny anisan'ilay lahara-pahamehanana ao anatin'ilay izy ny laza izy marina izany hoe ho ampiakarina ny karama ny mpiasam-pianjakana sy ny sisa. Fa fampiakarana ny karama inge tsy automatiquement hoe ampidina an'ilay vidin'ilay entany any izany mila balance mila jerena. Fa izahay koa tsy hanao ny asan'ny mpitondra eo amin'ny toerany. Izay aloha dia aleo hazava satria izay sady pokody vidin'ny entany izay ny tsy maha-ikaraman'ny olona. Fa teny fotsiny ny atsipy eo anatin'ilay izy hoe mila hazavaina amin'ny olona ny fampiasam-bola, izay ilay mangarahara. Tsy haivina, isan'ny famatsim-bola voalaza fasitrahan'i Madagasikara, ohatran'ny famatsim-bola mitentina 4,7 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Natokana ho an'ny fanamboaran-dalana ny 400 tapitrisa dolara amin'ity famatsim-bola ity, raha toka ho an'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fiahiana ara-tsosialy ny 4,70 tapitrisa dolara. 500 amin'izany kosa no voalaza fahaverina ary ny 500 ambiny no vola indramina. Tsy mbola nahazo ny indemnité de réquisition nandritry ny fanitsihany fanjakana azy ireo anampy amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny mpiasan'ny fahasalamana mizara roa mazava ny fomba hitakin'izy ireo izay avalika sasarana izay Ivrichard. Ny lalàna 7,20 tsipika ohatra 5,10 mifeno fanaovana réquisition no milaza. Ny tokony andoavan'ny fitondram-panjakana ny indemnité de réquisition mpiasan'ny fahasalamana na hetsika nandritra ny ady tamin'ny Covid-19. Mpiasan'ny fahasalamana izay tsy mbola nahavoaray izany hatreto, araka ny tatitry ny filohan'ny syndicat ny Paramed. Tsy mitovy mihitsy eo anatrehan'ny lalàna ny atao hoe prime sy indemnité. Ka ny indemnité dia voafaritry ny lalàna mazava. Tokony andoavan'ny fanjakana eo amin'ny 7 tapitrisa ariary isaky ny mpitsabo eo. Mbola tsy nandraisana izany na ariary. Fa ny prime indray dia sitrapon'ny fanjakana ny teizara na tsy teizara, tsy terena mihitsy izy amin'izany. Nisy ireo olona nitsongatsongaina vitsivitsy moa ny zarana prime dia iny moa andraikitry ny ministère iny hoe iza no omeny, iza tsy omeny. Mbola anatin'ny fampatsiahivana ny fanjakana indrindra ministera ny fahasalamam-bahoaka. Amin'ny tokony andoavana io indemnité de réquisition io ny syndicat isan-tsokajiny manodidina ny asa-pahasalamana, indrindra amin'ny Paramed hatreto. Na izany na tsy izany, efa ndroso tamin'ny filan-kevim-pirenena hijerena ny fomba hanamafisana ny fitakiana izy ireo nanomboka ny farany herinandro. Ao anatiny atao hoe filan-kevim-pirenena mihitsy izay amin'izao fotoana izao mandinika ny hitondrana izany tolona izany hoe aiza ireto zon'ny mpiasa ireto. Ny dingana ny fitakiana syndikaly dia mety afara amin'ny hoe fampiakarana ny raharay ny anivon'ny fitsarana na mety anaovana fitokonam-be. Any izany ny ady farany ozy izy ny mpiteny an'izany zavatra izany fa izao aloha izany izay dia mangataka ny fifampidinihana an-databatra boribory foana manoloana ny olana setrain'ny Paramed ireo. 7,000 ny mpiasan'ny fahasalamana na hetsika nanomboka ny 20 ny volana Martsa hatramin'ny 3 ny volana Novambra 2020 raha ivirinana. Izy ireo izay nandray anjara fino tamin'ny ady tamin'ny Covid-19. Ankoatra ny fitakiana ny zon'ny mpiasa isan-tsokajiny, mampatsiahy ny fitondram-panjakana amin'ny tokony hanatanterahana fandraisana mpiasam-panjakana mahery ny ray alina. Eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ihany koa izy ireo, hanamaivanana ny olana tsy fampiny ny mpitsabo sy ny mpanampy azy ireo, indrindra anatin'ny fiatrehana ny valinaretina toy ny Covid-19. Patotosa atao amin'ny distrika Atanfotsy faritra Vakinankaratra ny fotoana andoha-paritra izay nataon'ny antoko malagasy miaramiainga nandritry ny roa andro fanadina. Taorian'ireo fotoana andoha-paritra ny antoko malagasy miaramiainga izay natao tany amin'ireo faritra hafa teto Madagasikara dia anjaran'ny faritra Vakinankaratra indray no nanantanteraka izany nandritra ny roa andro izay natao teto amin'ny distrika Atanfotsy. Tonga taty atoeran'ireo solotena ny Brao Nasionaly ny antoko natrehan'ireo mpikambana marobe sy ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny antoko malagasy miaramiainga avy amin'ireo distrika fito mandrafitra ity faritra ity. Nandritra izao fotoana andoha-paritra izao ihany koa no nanaovana ny fifidianana ny Brao Regionaly mandrafitra ny antoko ho an'ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra sy ny filoha hitarika izany Brao izany. Ka lany tamin'ny latsabato izay nataon'ireo mpikambana ny loholon'i Madagasikara Andriamatoa Ndrina Rakotondrainy be ho filoha mpitarika ny antoko malagasy miaramiainga eto amin'ny faritra Vakinankaratra.
tanjona ao izy ny fametrahana ny rafitry ny antoko miainga avy ety fotony ary mba ho antoko voalohany eto amin'ny fahatry vakina karatra. Tafatsangana somatsara ny rafitra ny antoko malagasy miara-miainga eto amin'ny faritry vakina karatra. Ny keondoa zao ankoatran'izay ny etaetany mpikambana ny zavatra zay tokony heverina, manamafy ny bazy efa manan'izay fa tsy maintsy atevenana tsara ary ny tanjonay eto amin'ny faritra vakina karatra dia ho antoko voalohany amin'ireo mpifaninana politika aminay. Ny antoko malagasy miara-miainga dia antoko velona sy mahery ary mandala ny fitsinjaram-pahefana. Manana viana ihany koa ny antoko ho an'ny fampandrosoana ny firenena sy ny mpiarabelona. Aorian'izao fotoanandoham-paritra izao dia iroso amin'ny fanaovana ny Kongresy Nasionaly ny antoko ho fanamariana ny lalana diavin'ny antoko mandritra ny 5 taona. Ty assise régionale ty dia anatrika ny kongresy izahay amin'ity taona ity. Iny moa araka ny fantatrareo fa kongresy ny manamarika an'izay lalana tokony diavin'ny antoko mandritra ny 5 taona zay ho andalovana eo, na resaka fifidianana io, na resaka zavatra maro samihafa zay mikasika ny fiainan'ny antoko. Ny vina moa ohatra ny vina zay eritreretin'ny antoko rehetrarehetra any, anamafy ny antoko, mitady tetikasa anatsara ny fiainan'ny mpiarabelona ho amin'ny tombontsoa iombonana ho amin'ny firenena. Mihodikodina eo amin'izay ny resaka natao tamin'ity assise régionale ty, ny zavatra somary navariana anakely fotsiny ny fitaraina ny ben'ny tanàna maro mikasika ny zavatra mahazo azy eo amin'ny fanatanterahana ny asa, fa io moa jerenao ihany ny fandehan'ny toedrarà rehefa orindrina. Araka izany dia totosa teto amin'ny distrika Anatany fotsiny nandritra ny 2 andro ny fikaonan-doham-paritra izay nataon'ny antoko malagasy miara-miainga ary tsy ho ela dia ny faritra Analamanga sy Antsorobe indray no anao izany fikaonan-doham-paritra izany. Mitoko kosa ny andro izay ataon'ny mpandrarà amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fitadiavana vahaolana matotra hanarenana ny sehatry ny Arenan-kibon'ny tany. Ny famoahana ny fahazahon-dalana hitrandraka ny andrasan'ny besin'ny maro ho ny syndicat des professionnels des mines de Madagascar. Yves Richard. Mahatsiaro natao ankilabao manoloana ny fandrosoan'ny fitondram-panjakana fepetra hanamavanana ny krizy amin'ny sehatrasan'izy ireo ny mpandraharaha anatin'ny sehatry ny Arenan-kibon'ny tany hono teo anivon'ny Saint-Promine Mad na ny syndicat des professionnels des mines de Madagascar. Na teo aza ny fanitarana ny fimpitona fandoavam-bola toy ny hetra sy ny maro hafa ho an'ireo mpandraharaha voakasika araka ny tapaka nandritra ny volakevitry minisitra ny 7 aprily. Tsy misy akony goavana amin'ny fanarenana ny sehatra izany hoy ny fanazavana. Fandoavana ny Liarerea, ny permis minier izay tsy nahazo ny asana nomboka tamin'ny 2015 hatramin'ny 2022. Misy eo amin'ny 7 le olona concerné anatin'ny listan'io dia nahazo prolongement moa zany zareo prolongation jusqu'amin'ny faratona ahafahana mandoa an'le vola miaraka amin'ny sazy kely zany anisan'le tsy fandoavam-bola zay. Matoa moa iny nataony Andriamatoa ministre dia fa anisan'ny stratégie avoakan'zareo ao le izy fa raha nitahan'ny mpandraharaha misy eto Madagasikara aloha dia tsy hita taratra io satria 97 personnes individu sir za aloha tsy hiteny firy ny mpandraharaha. Vahaolana matotra ahafahana manarina ny sehatra sy ireo olona nitapitrisany ny velona anatin'ny sehatra ny Arenan-kibon'ny tany araka izany no andrasan'izy ireo. Isan'izany ny famoahana ny vahazon-dalana hitrandraka. Ny zavatra hitanay aloha zany raha mbola lavitrezaka no amoahana an'io permis minier eo tokony mbo jerena akaiky ny autorisation de collecte convenu amin'ny permis misy any amin'ny toerana mba hiarana miasa amin'ny collectivité territoriale décentralisée koa le izy mba hisiny vola miditsy any amin'ny commune concerné. Zahay tsy mitady fitombokarama fa io taratasy ahafahana mivelona io no mba angatanay mba hisitrahanay ny arena eto Madagasikara sy ampidiranay an'le vola ho an'ny fandrakana kosa. Raha ny fanazavana farany voaray makasika io mbola anatin'ny fijerena teboka isan-tsokajy ny fehezana ny sehatry ny Arenan-kibon'ny tany ny ministera Pia.
isan'izany ny famaritana ny tambirimbidy sy ny vola tokony ho azon'ny firenena sy ny faritra misy ny fitrandrahana. Antony mbola mampikatso ny famohana na izany lalàna ifehezana ny harena kibon-tany na ny fahazon-dalana hitrandraka. Lafy vaovao hafa kosa indray dia ny seranana vaovao an'Antananarivo dia manana fototra-fitrasa sy service ho fanampiana ireo olona manana fahasembanana. Laoara rahantsika anatin'ity horonan-tsary ity makasika izay. Anisan'ny mampiavaka ity seranana ity ny fisiana fototra-fitrasa ahafahana mikarakara manokana ireo olona manana fahasembanana. Izany dia hitantsika manomboka eny amin'ny parking. Hitantsika ihany koa fa eto ambaravarana fidirana dia misy interphone ahafahana mifandray aminay ato amin'ny centre de contrôle opérationnel raha toa ka mila fanampiana izy ireo. Ny fisiana ascenseur dia manampy azy ireo miakatra na midina ato anaty seranana. Misy ihany koa toeram-pivoahana natokana manokana ho azy ireo. Ankoatr'izay dia misy ny jet service izay mikarakara manokana ny olona manana fahasembanana eo am-pianganana eo am-pahatongavana izay miara-miasa akaiky amin'ny MGH sy ny compagnie aérienne. Ny jet service zany MGH dia mikarakara ireo passager rehetrarehetra izay mila chaise roulante na malvoyant io na malentendant ka mila anaovana formalité sy dia jet service manampy an'zareo na any amin'ny départ io na any amin'ny arrivée. Tahaka mahazatra anaraka dokavatro isika melohany dia rahantsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy vary. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Nouveau, découvrez l'univers du très haut débit avec la fibre Family Betelma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny Pasika sady mampiala voly dia nitolotra Canal Plus. Natao antsika efa abonné Canal Plus ty. Bonus tout Canal Plus mandritry ny 10 andro bezao no azo. Rehefa manao réabonnement ny 20 hatramin'ny 30 aprily ho avy zao. Ialao sisa no andrasan'ireo mpanjara Canal Plus. Anao fetin'ny Pasika tena finaritra. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika dia lakana adimy lehibe hian'ny tafajana ary voatazana ao amin'ny apport fluvial Manangareza Tomasina ankehitriny. Anton'izany moa ny fitateran'izy ireo arina fandrehatra tsy ara-dalàna. Erinao Razafimana.
Mandraparivan'ny omaly nahatratratrany amin'ny 10 ireo lakamby fotsy lehibe mpitatitrarina fandrehitra no nihitsoka tao am-port fluvial tao Manangareza tao Tomasina izay nitondra arina fandrehitra manodidina ny 200 gony avy. Efa voroteny avokoa ireo mpiantoka sy ireo mpitaona entana saingy tsy afaka nivoaka ny faritra port fluvial ireto arina ireto raha ny voalazan'ny tompony entana fa noho azy ny fitailehavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lova-injafy ary avadika ho fananam-panjakana no ny fandika-dalàna. Nilaza ireto tompony entana ireto fa manana taratasy voasonihan'ny lehibe ny fokotany izy ireo, manamarina fa tsy avy tao amin'ny alarovana vohibolana ny avian'ny entana. Efa misy fotoagna zareo malaka entana olona anaty port fluvial ka dia ndesin-jareo mandeha bureau dia manjavona tsita le entana. Ampandoavin-jareo 25 000 sakisaka zay tonga akagny nefa le entana be dépense be mivoaka avy ambany volo. Dia fa tsy atokisanay zany zareo amin'izay zavatra zay. Ary le saribôgnanay tsy hita vobola mihitsy fa tamboniny vobola ihany. Vobola zany tsary ny kitinay ary tsy haiko mihitsy fandeha anaty ala vobola. Fa vilon-tegnanay mangady fototra kineno de grivilia zany ny vilon-tegnanay mioriky rano ihany fa tsy vobola zany tsy hainay fandeha vobola zany. De zao zany le saribôgnanay atao tampoka zany fanamboaranay amin'le saribô. De tena azavaiko hoe tompo fa ny permis de coupe-nay lany daty tao anatin'iny confinement igny satria raha malala moa zany confinement zany fa tsisy ny fidiram-bola na ny lalana ivoana mandeha za tsisy tamin'iregny zay ambanivohitra tegna sahirana. De zao zany zahay vao ikofoka hitady vola irenovelenay an'le permis de coupe-nay tompoko. Kanjo nefa zany tsy nampahafantatra anay zareo ary tsy nampahalalana tsisy zavatra fantanay mihitsy hatreto mahakasika ny zavatra ataon'ny zareo anay io. Voalaza fa tsy azo atao ny mitrandraka ala ao amin'ny faritra alarovana ao Vohibola izay eo ambany fitantanan'ny fikambanan'ny razan'ny Vohibola, faritra izay lalovan'ny lakan-dranon'ny Pangalanina raha ho an'ny Tomasina. Avy amin'ny lakan-dranon'ny Pangalanina nefa ny mamatsy amin'ny ampahany betsaka ireo arina fandrehitra jifainao Tomasina. Ireo bois du 5e catégorie ihany no azo trandrahana raha ny naotina avoakan'ny ministera tompon'andraikitra fa saingy misy ny fepetra tsy maintsy arahina. Kinay voalohany aloha ny taratasy voalohany manam-pirofo fa tena nazy marina ny tany izay hitrandrahany. Faharoa manarakaraka an'izay dia tsy maintsy midina eny fotony ny cantonnement misava marina tena le espèce mahazo mandeha marina ve ny espèce miexista eo amin'io tany zay nanaovana fangatahana io. Faharoa manarakaraka an'izay rehefa manapaka azo dia tsy maintsy manana obligation mamboly. Dia tsy maintsy misy plan de reboisement ihany koa izay avoakany chef cantonnement suivant zay calcul hitany sur terrain eny. Mariana etoana fa ny chef de cantonnement tsy mahazo misomia permis de coupe zany raha atao mifaritra Atsinanana ny resana fa ny directeur ihany no afaka misomia izany. Ankoatra ny tompon'ny arina, voasaringotra anatin'izao raharaha izao ihany koa ireo tompon'ny lakana sy ny mpanamory. Tsy maintsy isy ny raharaha-pitsarana manokana mahakasika izao raharaha izao raha ny fampitam-baovao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mpianatra vehivavy eo anivon'ny CEG sy lycée Manandrina miisa 300 androany no nahazo fampitaovana avy amin'ny fikambanana Agora Sary Madagasikara. Abraham Randriamanana. Isan'ireo miteraka ny fitsoanan-darina ho an'ny mpianatra vehivavy ny anivon'ny toeram-pampianarana toy ny lycée sy ny CEG ankehitriny tsy fahampin'ny fampahafantarana azy ireo mikasika ny fahatongavan'ny fady-bolana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ankilan'izay, tsy maharaka ny entimanana ho fitandronan'ny fahadiovana ho azy ireo manoloana ny fiovaovana misy eo amin'ny toe-batany. Ny olana misy zany dia rehefa tonga ny fady-bolana dia tsapan'ireo mpanabe fa misy ny fijanonan'ireo ankizivavy ireo ny atokantrano tsy ahafahany tonga aty an-tsekoly satria noho tsy fisiny an'io lamba salaka ampiasaina amin'ny fadimbolana io. Dia be dia be zany ny absentéisme ao anatin'io io zavatra tranga io zany tsy hoe eto Madagasikara ihany fa any amin'ny Afrika rehetra dia zay no zavatra tsikaritra zany. Tafiditra anatin'ny hetsiky ny Agora International ankehitriny tetikasa fanomezana ny fampitaovana ireo tovovavy tonga fadimbolana eny anivon'ny toeram-pampianarana amin'ny alalan'ny garniture périodique. Ho an'ny androany, ny teny amin'ny CEG sy lycée Manandrina district Navaradrano no nanatanterahany Agora Sary Madagasikara izany, tanjona ny fanabeazana sy ny famporosiana ireo ankizivavy noho ny fianarana an-tsekoly. Ny any Afrique du Sud izy no tompony nanolotra ny hetsika io au niveau international dia ny eto Madagasikara voasangany ny androany. Eto anivon'ny fianarana ihany anaovana an'ilay izy aloha hatreto
satria iny moa zany misy mpanabe dia afaka manara-maso sy manohy any fanoroana any fampiasana anazy sy ikajina tsara mihitsy koa an'le fadiovana. Kit anankiray misy savony ao anatiny vovony sy vaingany dia misy ny garniture périodique moa no fiantsonana azy ho an'ny tovovavy fa tonga ny fahadimbolana. Ankoatra ny fampitaovana, nisy ihany koa ny fanentanana sy ny fifampizarana nataon'ny tompona andraikitra ho an'ireo vehivavy mpianatra mikasika ny fitandrona ny fahasalamana mandritra ny fahatongavan'ny fahadibolana. Tontolon'ny politika kosa indray dia tsy maintsy hanolotra kandida amin'ny fifidianana ny taona 2024 ny antoko fiambonana. Izay no lalatokana hitan'izy ireo ahafana mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny antoko izay nijoro ara-pomba ofisialy androany Yves Richard. Tsy misy fiantraikany amin'ny famahanany olana diavan'ny firenena ny fomba fitondran'ny antoko politika na izany eo anivon'ny fitondrana na ny mpanohitra ny fomba fijery ny raha-pirenena amin'izao fotoana izao. Ary na ny mpanohitra na ny fitondrana dia samby maneho hevitra daholo dia le hevitra aseho anefa zany dia tsy misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena. Dia eo indrindra zany mahatonga ny antoko fiangonana rehefa nandinika lalina zany dia handray anjara amin'izay fampivondronana an'ilay hoe ady hevitra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena satria izay no rasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra. Ankoatra ny fampivondronana ny hevitra sy ny angovo ary ny malagasy rehetra ahafahana mampandroso ny firenena anatin'ny firaisan-kina. Laza ny handray anjara mavitrika amin'ny fifidianana manaraka ny antoko fiombonana. Miankina amin'ny congrès ihany no mamaritra amin'izay fa matonjolo ny antoko politika dia tsy maintsy anjotsaka olona kosa aloha matono misy antoko politika zany raha tsy anjotsaka olona tsy dikany hoe matoko politika anao zay zany no ny parti no azokolefanareo. Nampafantanina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijoroany antoko politika fiombonana. Mahery ny arivo eo ny mpikambana izay miparitaka manerana ny lavalonyosy hatreto araka ny fanazavana hatrany. Tontolon'ny finoana kosa indray dia efa navoaka ny ministeran'ny asa sosialy azy fa ny faharoan'ny volana may ho avy izao ny fankalazana ny Eid el-Fitr. Tsy maintsy mbola mijery ny tsinam-bolana ny fikabanana silamo malagasy hoy ny filohan'ny filakevim-pitantanana androany fanampanazavana. Ka mikasika ny finoana silamo alohany hanomboka ny volana Ramadany hoe tsy maintsy mijery tsinam-bolana. Rehefa avy eo zany mahita zay vao manomboka zany le Ramadany. Ohatran'izay koa amin'izay nda mifamaranana ka tsy maintsy mijery ny volana tsina-volana koa zany zay vao afaka manao Eid zany ny finoana Islamo. Ka amin'izao fotoana zao zany tsy maintsy mbola hijery tsina-volana zany zay rapitso ariva le 1er mai raha tsy mahita zany rapitso ka tsy maintsy mbola manohy satria manisy nanomboka tamin'le 3 mifarana le 2 ka manao Ramadan manao Eid zany mardi 3 ka makairatsika zay manao le 2 afaka manao le manao 3 afaka manao fa samy manao zay tandrify azy zay zany mikasika ny avy aty aminay ka makairatsika jiaby. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy tokony atokamonina ireo familja mifandray matetika amin'ny mpiara-bolobelona ireo olona voan'ny Alzheimer tsy voatery ireo zokola ihany no mety ho tratrany zany fa na ireo latsaky ny 10 taona azy. Fanadina. Ilaina fifandraisana bebe kokoa amin'ny fiarahamonina raha tojo ny aretina Alzheimer raha nitatitra ny fanadihadiana tamin'ny ONG Madagascar Alzheimer. Tsy voatery hipetra-potsiny fa tokony hanao karazana hetsika hanamafisana amin'ny fiasan'ny saina ny olona rehefa nahazo taona indrindra fa miditra amin'ny retirety. Manampy amin'ny fitsaboana ny aretina Alzheimer ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina mba tsy ho vesatra ho amin'ny fianakaviana fotsiny ihany. Ny ONG Madagascar Alzheimer moa izay mikarakara ireo zokiolona tojo ity aretina ity efa ho 7 taona izao. Fiandro an'ity zany dia fankalazana ny maninandro
défendre moa zany anniversaire ny ONG Madagascar Massandro Mody 29e anniversaire ny anio nahoana moa no nankalaza anio ny anniversaire 29e fa tsy hoe 30e anniversaire satria 29e anniversaire zany hoe ifanomananay zany ny 30e anniversaire sy koa no fiaranay mifaly amin'ireo izay nanohananay hatramin'izay sy anisan'ny fisaorana azy ireo tokoa izay natonga ny tokoizao zany dia mifanampiana avy any amin'ny zareo. Maro ireo tranga mety ho fisehon'ity aretina ity. Matetika fahaverezan'ny fitadidiana no amatarany be sy ny maro azy, saingy misy koa ireo fambara hafa mety bazony olon-tsotra. Tafiditra ao anatin'izany ny tsy fitadidiana intsony ireo fahazarana amin'ny andavanandro. Indraindray ihany koa mety ho lasa kizitina sy maherisetra ny olona iray izay vokatra eo fiombony aretina ao aminy. Fambara ihany koa ny fisitahan'ny olona iray ny fiarahamonina izay tsy voatery ireo zokila ihany no tojo azy fa ireo tanora zokiny ihany koa. Maro arak'izany ireo olona tojony aretina tsy mahafantatra akory ireo dingana tokony arahany ka ilana fanaraha-maso akaiky. Ny aretina dia matetika fandraisana tanana tsy izy no atao ohatrany hoe esorina defaut ilay marary ohatra. Nefa raha mahafantarina fotsiny ilay fianakaviana hoe inona no mety mahazo dia mety efa afandray fandraisana tanana ary entiko koa amin'ilay fanatsarana fahasalaman'ilay marary. Raha ho an'ny ireto zokiolona ireto, manampy amin'ny andavanandro ny fisian'ny fikambanana toy izao. Ireo karazana hetsika samy hafa toy ny asa tanana no ahafahan'izy ireo mifandray sy miverina mampiasa saina indray mba tsy ho mora resin'ny aretina. Zokiolona eo amin'ny 50 eo ahitana ireo zokiolona tomady sy zokiolona taizana aretina Alzheimer no raisin'ity fikambanana antanana. Nankalazaina androany tetsy amin'ny Braony ONG Madagascar Alzheimer Massandro Mody ny 7 taona ity fikambanana ity. Mbola maro ireo tetika asa ahafahana manampy ireto zokiolona ireto hoy ireo tompon'andraikitra ka ilaina fanampiana sy tolo-tanana avy amin'ny be sy ny maro. Tontolon'ny mozika kosa indray dia manomboka mihabetsaka ny tanora miangaly ny mozika jazz eto Madagasikara miambavy izany raha nitazana nandritry ny hetsika eo fanamariana ny andro iraisam-pirenena momba izay mozika jazz izay atetsy Analakely tamin'ity androany ity Yves Richard. Raha natokana ho an'ireo efa matianina tanteraka na izany anatin'ny fitendrenana ny fihiranany mozika jazz ankehitriny. Manomboka mihabetsaka ireo tanora vao misandratra tafaroboka. Manohana azy ireo akaiky anatin'izay ireo efa elany lomanosana atao anatin'ny sehatra. Ny mozika jazz dia nieritreretina foana hoe mozika ny elite. Zany hoe ny olona mpahay mozika ny tena tia mozika jazz ny tena marina. Fa izao efa manomboka misandrahaka makany amin'ny tanora satria le mozika jazz dia mozika ngeza ohatrany hoe milahatra amin'ny mozika klasika. Reo izy reo mienda miambavy tanora daholo reo misy mbola latsaka ny 20 taona tsara be. Maro ny tombony azon'ny tanora miangala amin'ny mozika jazz raha ny faneho-kevitra ireo matianina anatin'izay. Isan'izany ny fahafana amin'ny femoramora ny karazan-gadona misy. Ny akamaroan'ny mpitendry mozika jazz izay manatevin-dahara ireo mpanakanto malagasy maro. Raha mahafehy mozika jazz dia mahafehy ny mozika rehetrarehetra. Ary raha mahay mozika jazz zany dia miakatra ho azy ny valeurany mozika variété atao. Reo mpitendry mozika jazz reo ihany mpanaraka ny mozika variété eto amin'ny tanany. Fa aty amin'ny jazz izy dia manao ny zavatra tiany. Fa any amin'ny variété sy ny karazany izy ngambany mila vola kely izy takoatran'izay izy. Notanterana androany tetsy amin'ny tokotany malalaka ny lapan'ny tanàna Analakely. Mihetsika nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mozika jazz. Ankoatra ireo fatadaza anatin'ny sehatra, fotoana nampisehoana ny fahaiza-manao ireo tanin-ketsa amin'ny mozika jazz malagasy ihany koa ny androany. Hetsika izay niarahana tamin'ny UNESCO. Maresaka iraisam-pirenena dia mitombo hatrany ny tratrany valinaretina Covid-19 any Chine no amafisina manoloana izany ireo fepetra ara-pahasalamana amin'ny katso ihany koa ny toe-karena any amin'ny toerana fanadina. Miditra amin'ny herinandro 15 ny fiboahana amin'izao fotoana izao any Shanghai any Chine.
manoloana ny fitombony tranga vao marina fatratra ny covid-19 na mafisy ny mpitondra any an-toerana ny fepetra ara-pahasalamana. Isan'ny nanamafy ny fepetra raisina ihany koa ohatra ny any Pekin. Tsy maintsy takiana valina fitiliana negatif avokoa amin'ireo toerana be olona ny eny amin'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny maro hafa. Saika ny mpanatitra entana ankilany no mitety trano anatitra sakafo any amin'ireo tanàna izay manao ny fihibohana. Izy ireo izay tsy afaka mipetraka amin'ny fianakaviany noho ny fifandraisany amin'ny olona maro. Maro no matory eny amin'ny lalana vokatra izay, na ihany koa mihiboka amin'ny efitrano lehibe natokany orinasa iasany atorian'izy ireo. Mikatso ihany koa ny toe-karena ankabendy, antony orinasa maro no nihidy, fiara fitaterana entana maro ihany koa no taraiky any an-dalana sy ny maro hafa. Dia izay zany tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny fotoanantsika teto ka araka ny fitenintsika malagasy manao hoe tonga tsy miaraba hony na mansosotra lasa tsy manao veloma na mantesitra dia manao veloma ampitiavana tompoko lahy, manao veloma ampitiavana tompoko vavy. Soafa tsara daholo tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.